Alleloia, miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo. Tonga amin'izao sehatra mahafinaritra izao dia nahafantarantsika ny fanambarana amin'ity volana novambra 2024 ity. Miarabantsika isa-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao ary Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao hatrany hatrany. Andaontsika hivavaka ambitraka n'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra ary aoka ny fanahy masina no hitaridalana antsika eto. Hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia mbola misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay. Mbola nomenao an'izao fotoana izao ahafahanay Tompo mihaona aminao, ahafahanay mahafantatra ny sitraponao. Tompo, kasio ny foniny tsirairay avy, kasio ny fiainany tsirairay avy. Tompo, satria ianao ilay mpahary anay, ianao ny tomponay, misaotra anao amin'izao fahasoavana izay nomenao izao, ahafahako Tompo mizara ny teninao, ahafahako manambara ny sitraponao ho an'ny vahoakanao. Amin'ny anara-maherinao Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Fanahy masina tsara indrindra oka ianao ny hitaridalana anay eto fa izao kosa dia hiankohaka ary hanitri-tena eo ambanin'ny fahefanao. Amin'ny anara-maherinao Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Faly mihaona aminao eto amin'izao andro voalohany ny volana novambra izao. Ary itsika moa isam-bolana dia miandrandra fanambarana avy any amin'Andriamanitra tsika. Ny antony dia satria rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra isika ka mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia soa no azontsika amin'izany. Fahasoavana, fiadanana, fifaliana, izany no anjarantsika rehefa mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny mihitsy hoe tany Josua hoe hidinio ity boky lalàna ity andro aman'alina ary ampiaro izay ao anatin'ny boky lalàna baiboly izany mba ahitana soa eo amin'ny fiainana. Ka tamin'ny volana lasa teo tsika dia nandinika manokana ny atao hoe fahafenoana amin'ny fanahy masina, fahafenoana eo amin'ny fiainana ary mino fa betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra anao. Androany ianao mbola velona soama tsara, mbola afaka mihaino an'izao fanambarana izao ary voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Betsaka ny olona no niteny tamiko ary nijoro vavolombelona ny zavatra nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainan'izy ireo ka dia isaorana ny Tompo izany. Isam-bolana moa isika dia mametraka loha hevitra iray ary izany loha hevitra izany dia iandrasana ny fitarihan'ny fanahy masina mihitsy izay hitantsika ao amin'ny Romanina 1:12 andininy fa 9. Romanina 1:12 andininy fa 9. Milaza toy izao: ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Dikan'izany raha masina ny andro voalohany eo amin'ny volana novambra dia masina ihany koa ny andro rehetra amin'ny volana novambra. Amen. Ary fantatsika fa ity taona ity dia taonan'ny fahamasinana. Raha mandinika ny zavatra miseho ianao eto ambonin'izao tontolo izao dia efa betsaka mifambara fa efa hiverina i Jesosy Kristy. Misy ny ady, misy ny feona ady mikorotana izao tontolo izao, misy ny horohorontany, misy ny tsy misy sakafo, misy ny tsirariny, misy eo be dia be. Betsaka ny olona tia vola, betsaka ny olona tsy misy an'ilay fitiavana voalohany intsony. Koa hitantsika fa efa kely ny fiavin'i Jesosy Kristy. Ny teniny hoe rehefa ny filazantsara no voatory amin'ny olona rehetra dia ho avy ny farany. Jerentsika nefa ny teknôlôjia na izao ny teknôlôjia ampiasaintsika izao ary dia efa mahatonga antsika mandefa ny tenin'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao. Na dia tsy mifanatrika ary fa dia afaka mahare ny tenin'Andriamanitra ny olona. Efa ho avy tsy ho ela Kristy.
tamin'ny volana lasa teo dia volan'ny fahafenoana hoe ho asiny hey ny vavantsika ary oby ao amin'ny asiny hey ny olotritsika ary hoby ny vavantsika. Joba 5:20 1:20. Ary tena rehefa miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitrantsika io, ary Andriamanitra velona, mahavita azy, mahavita manova ny fiainanao, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra, ary izy ny loharano mpamonjena, izy ny loharano ny hery rehetra, izy ny loharano ny fahefana rehetra, izy ny loharano ny fahasoavana rehetra, izy ny loharano ny fiadanana rehetra. Ka izay no mahatonga antsika hoe tsy mahefa minintsika raha tsy eo ny Andriamanitrantsika. Rehefa mandinika ianao, betsaka ny olona sahirana, eny sahirana na fitadiavana sakafo, sahirana na ny firenena aza sahirana. Zay zao zavatra miseho any Madagasikara, mety hoe betsaka ny olona any very fanahy mbola velona. Raha omena safidy dia te hiala ao Madagasikara daholo ny ankabetsahan'ny olona rehetrarehetra, satria inona ny antony? Satria tsy fantatra intsony. Vata vao manao akanjo ianao, lokona akanjo dia efa mety ho enjehana. Ka inona moa zany no zavatra azo lazaina amin'izany? Dia tsisy afa-tsy ny fitodiana amin'ilay Andriamanitra antsika, ilay loharano mpamonjena antsika. Ary tsy misy hafa ihany koa afa-tsy manatanteraka no teny izay hitantsika ao anaty Baiboly. Tiako hiteny aminao fa ianao dia olona miavaka, ary ianao no olona manan-danja ary manam-pahefana indrindra eto ambonin'ity tany ity. Andriamanitra ny voalohany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary ianao ny olona izay manan-danja indrindra. Inona ny antony mahatonga ana miteny an'izany? Satria any amin'ny Genesis 1:5-20, Andriamanitra dia miteny hoe andao isika hamorona olona tahaka isika. Ianao zany dia nohariana tamin'ny endrik'Andriamanitra. Faharoa, noho ianao no nandehanan'i Jesosy Kristy teny ambony lakroa, noho ianao no nitsanganany tamin'ny maty. Dikan'izany olona manan-danja ianao. Eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia olona manan-danja. Halleloia. Ary io Andriamanitra antsika io dia nanisy voa ao anatinao, voa karazany anankiroa. Ny iray dia ny voan'ny fahatsarana rehetra, ny voan'ny fiainana, voan'ny fisandratana, ny voan'ny fahombiazana. Ny anankiray koa ny voan'ny fahafatesana, voan'ny tsy fahombiazana, voan'ny zavatra rehetra rehefa hitanao dia negativa daholo. Andriamanitra nametraka an'izany ao anatintsika, satria izao no tenin'Andriamanitra hoe eny apetraka eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Misafidia fiainana, fiainana sy ny fahafatesana napetraka eo anoloanao. Misafidia fiainana. Ary Andriamanitra dia manome safidy foana. Izy tsy miforse izany, izay mahatonga anazy nanome safidy any Adama sy Eva. Ary Adama sy Eva moa ny safidy nanota ary nilatsaka teo ambanin'ny lalàn'ny atao hoe fahotana sy fahafatesana. Izay manota dia tokony ho faty, tokony misedra fahafatesana. Tsara ny Kristy tompontsika, satria ny safidy mihitsy izy analantsika tao anatin'izay lalàna nota sy ny fahafatesana izay, napiditra ny atao hoe famindrapo. Amen. Ny devolo nieritreritra mihitsy hoe vitany tamin'ny Kristy efa nahantona teny ambony lakroa izy. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izay manota no ho faty. Jesosy Kristy tsy nanota mihitsy, nefa maty, niakatra teny ambony lakroa. Potika teo izany lalànany ny ozona, lalànany fahafatesana sy ny ota. Halleloia. Fa nosoratan'i Jesosy indray lalàna ny fiainana, ary fiainana be dia be. Araka ny teny eo amin'ny Jaona 4:20 hoe izao izy Jesosy tonga ary tonga hanome fiainana, ary fiainana be dia be. Amen.
anjaranao zany ny tokony manana fiainana be deaibe, anjaranao ny tokony hoe miainao anatin'izany fahombiazana izany, anjaranao ny tokony hoe miaina tsisy tebiteby, tsisy hoe very fanahy mbola velona zany, anjaranao ny miaina amin'izay zavatra irin'ny fonao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Alleloia. Raha tsy eo anefa Jesosy tsy afaka haninona tsika, ary raha tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsika tsy afaka haninona. Hitanao raha ohatra ny hoe automobile io ka mandeha lasantsy dia asianao rano any amin'ny réservoir dia tena tsy handeha mihitsy ilay automobile. Dia toy izany ihany koa rehefa misy fahombiazana, misy zavatra tiantsika azo eo amin'ny fiainantsika dia mandehana araky ny tenin'Andriamanitra, araky ny tenina amin'ny Deutéronomia hoe raha miaino sy makatoa ny tenin'Andriamanitra ianao dia inona dia ho tahiana ianao raha miditra, ho tahiana ianao raha mivoaka, be dia be ny lisitry ny fitahianao. Fa raha tsy miaino ianao dia misy valikafatra koa raha ohatra ka tsy miaintsika. Tika anao iona amin'ilay olona manan-danja indrindra eto an-tany dia ianao zany. Ianao manatsafidy ianao ny hanao tsara, manatsafidy ianao ny hanao ratsy, manana safidy ianao ary isan'andro ianao mila maka fanapahan-kevitra. Betsaka ny olona tsy manaiky ny valiny fanapahan-kevitra izay hoentiny. Ohatra fotsiny hoe raha ohatra ka ianao mihinan-kanina tsy ny hafa ny mandresatra sy voky, fa raha ianao mihinan-kanina dia ianao ny voky fa tsy ny hafa. Dikan'izany raha misy safidy raisinao, raha misy fanapahan-kevitra raisinao ka fanapahan-kevitra tsara araky ny sitrapon'Andriamanitra dia ny valiny tsy maintsy mahomby ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa ny zavatra rehetra ho eo amin'ny fiainanao. Ary ny fomba fahitanao dia tsy hoe ny hafa no nahatonga an'izao na zao fa ny fanapahan-kevitrao ihany. Misy lafiny roa ao anatinao, zavatra nambolen'ny Tompo ao anatinao dia fahombiazana iray dia tsy fahombiazana iray. Isan'andro tsika afaka misafidy mandeha ao anatin'ny fahombiazana, afaka misafidy tsika tsy hiady, afaka misafidy tsika tsy menimenina, afaka misafidy tsika tsy sorena, afaka misafidy tsika ny hofaly ary hofaly amin'ny zava-misy. Halleloia. Afaka misafidy koa tsika no andray sabatra, afaka misafidy ihany koa tsika no misotra, misy fotoana ny zavatra rehetra. Ny tiako ambara aminao dia izao ilay Andriamanitra tsika dia Andriamanitra endry, Andriamanitra lehibe, ary ianao ny toe-tsainao, ny toe-ponao no mandamina ny hoavinao. Halleloia. Men'Andriamanitra anao izany zavatra izany, izany vo zany ao anatinao, voan'ny safidy. Fa io safidinao io dia tsy maintsy miteraka zavatra na misy conséquence ny zavatra safidinao sy ny zavatra ataonao, ny zavatra sainao, zavatra teneninao araky ny tenin'Andriamanitra hoe tandremony ao anatin'ny fonao fa avaony ny viny ny fiainana rehetrarehetra. Inona ny ao am-ponao, inona ny safidinao, inona ny fanapahan-kevitra ny raisinao. Raha tafita ianao dia noho ianao zany, raha tsy tafita ianao dia noho ianao zany, tsy ny olona hafa fa noho ianao. Jereo Abrahama natany an'hefitra aza, tsy nakany Sodoma izy, tsy nakany Gomora izy tahaka ny Lota, fa nakany an'hefitra izy fa tafita izy tany. Misy safidy zany nataony ka na any an'hefitra aza, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, rehefa misafidy an'i Kristy ianao dia tsy maintsy tafita ianao eo amin'ny fiainanao ary tsy very hevitra ianao. Mitandrema tsara amin'ny pozina. Be dia be ny olona miteny zavatra negatif, tokony tsy haninao zany satria ianao manana lalak'izorana, manana tanjona ianao, ary mino fa ny tanjona andehananao dia tanjona ao anatin'ny fandresena tanteraka, tanjona ao anatin'ny fandresena tanteraka. Hain'Andriamanitra na any amin'ny vovoka ary ianao, hain'Andriamanitra mametraka anao eny amin'ny toerana avo, eny amin'ny lohany,
satria nataony lohany ianao fa tsy nataony rambony. Fa ahoana ny fomba hatongavana eny amin'ny lohany, ahoana ihany koa ny fomba hijanonana ho lohany foana, fa tsy hoe lohany androany dia rambony rapitso. Noho izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy dia ambarako fa ity volana ity dia volan'ny fahefana. Nomen'Andriamanitra fahefana ianao raiso ny fahefanao, volan'ny fahefana. Ary ny tenin'Andriamanitra fototra dia eo amin'ny Luka 10:7 izay milaza toy izao hoe efa nomena anareo ny fahefana anitsaka amin'ny maimboka sy ny menarano, ary ny hery rehetra avy any amin'ny fahavalo. Izany hoe manana fahefana ianao, olona tsy tonga ho azy teto amin'ity tany ity, fa olona manam-pahefana, olona mana-tsafidy. Ho tahian'Andriamanitra ianao ary ny tompony hoe ombanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka antsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia hitoetra ho tran'i Jehovah andro lava.